Le fampirisihana vehivavy izay mihitsiny be dia be ny zavatra azo ataony fa le fampirisihana ny zareo avy aty fotony mihitsiny zany le atsapa hoe mahavita azy ry zareo dia asa hitsangana dia le izay fampirisihana zareo izay zany hoe mba andraisan'ny zareo asahiny zareo mandray andraikitra izay ngamba ny hitako hoe tsara tohanana satria izay ny fototry ny zavatra rehetra. Ny faniriako dia mifandraika amin'ilay teo ihany hoe ny vehivavy rehetra atsapany potentialité ny hery mangina izay ananan'ny zareo hitondran'ny zareo fanovana zany na amin'ny ao an-tokantrano na amin'ny fiarahamonina tsirairay avy na amin'ny firenena indrindrandrindra dia mba asa hijoro ny vehivavy rehetra mba tsy menamenatra matetika mantsika vehivavy manan-kevitra fa tsy samy maneho hevitra tsy samy tendra indray tsy samy miady raha sendra misy tsirarana dia izay zany mba hiriko indray andro any mba vehivavy rehetra indrindra ny vehivavy gasy mba atsapa zany fa mahavita azy ny vehivavy ary mety mahavita tsara lavitra kokoa noho ny lehilahy azy. Ny tetikasa koa zany tsy haiko moa ny teny anazy amin'ny teny gasy mialatsiny fiarahamientana fampizanana fahasalamana ho an'ny rehetra ohatran'ny hoe mutuelle de santé pour tous izay ny anarany dia araka ny fantatsika ny aty Madagasikara moa zany resaka assurance médicale le olona efa manan-katao reny no manana assurance médicale dia ny vahoaka madinika zany araka amin'izay madinika anazy izay le miaina mamely tena manokana andavanandro tsy mba manana an'izay hoe assurance médicale izay nefa araka ny fantatsika fa ny fahasalamana ny voalohan-karena dia izay zany nahatonga an'ilay tetikasa hoe andeha hanangana an'izay mutuelle izay mba hitsinjovana an'ireo vahoaka madinika ireo mba ry zareo indray ny afaka ahoana moa zany mahazo tombony amin'le ohatran'ny hoe assurance médicale dia izay le izy amin'izay zany satria ny hita zany eny amin'ny fiarahamonina hoe mahantra ny olona dia tsy dia mandrara ny fahasalamany loatra aloha mahantra ny olona dia tsy manam-bola andoavana ny fanafody na jerena dokotera sy ohatran'izany any ka tsy mamonjy dokotera zareo raha tsy efa ilay tena marary be reny dia lasa mitombo ny vola aloha satria lasa miomby ilay aretina dia lasa rehefa mitombo ny vola aloha ny vola kely dia lasa ny sasany miditra mivarotra tany sy ohatran'izany dia nefa rehefa avy eo indray rehefa avy mivarotra tany dia lasa bokatrosa izay ny tena fitenena azy amin'ny isan'andro lasa bokatrosa raha sendra sitrana ilay olona dia lasa manefatrosa ny fiainana raha sanatria moa maty dia vao mahantra fianakaviany satria dia izay zany mba tanjona hoe mba reny vahoaka madinika tsisy mpiarena mba nanganana zavatra ahafahan'ny zareo mahazo fanafody sy fitsaboana maimaim-poana izay ilay izy dia ny riko atomboka amin'ilay communauté misy anahy dia raha mba tahinika hoe mandeha tsara ilay izy dia hitan'ny olona dia mba hoe mba alaina tahaka zany mba hamparitaka eraky Madagasikara dia mba amin'izay mba mahazo fahasalamana daholo ny olon-drehetra.